dia faly miaraka antsika mpanaraka an'ity serasera 3 minitra androany ity indray a resaka kely fotsiny a le anton'ilay satroka misy tsy mahazaka le hazavana le maso mahazaka ihany resaka kely fotsiny satria rapitso andro resam-pirenena ho an'ny tany dia tiako asiana resaka kely indrindra mikasika ny hoe aotraiza zany a ny tokony andraisan'ny Madagasikara n'izany zavatra izany a araka ny tokony ho izy satria moa tsika nosy a ary mbola manan-karena ny tany Madagasikara dia nefany a mampalahelo ihany izany hoe tsika no anisan'ny mampalahelo indrindra amin'ny resaka tontolo iainana tsy hoe tsy manao tsika akoriny betsaka ny zavatra atao fa ohatrany hoe misavoamboana fotsiny izany le izy ahoana moa ny atao misavoamboana ny antony dia satria atao resa be fotsiny izany le resaka fikarakarana tontolo iainana no Madagasikara fa tsisy zavatra izay miantraika tokoa any amin'ny fiainana vahoaka be dia be ny zavatra tokony atao anisan'izany fiarovana ny ao Antananarivo renivohitra izay simba ny setroka marary ny olona manaraka an'izany a ny fiarovana ny bois de rose a ary ny fahatelo manaraka an'izany a ny fiarovana ny fitrandrahana voalohany indrindra izao ohatra ny ao Antananarivo renivohitra le niteneniko teo hoe setroka sy rivotra maloto izany ny ainan'ny olona resaka tontolo iainana izany misy ve monitorage na hoe fanaraha-maso ny hatsaran'ny rivotra ao Antananarivo renivohitra ohatra ny any amin'ny tanàna lehibe rehetrarehetra ahafantarana hoe hatraiza marina ny hadioan'ny rivotra dia inona ny fipetraraisina amin'izany ohatra fotsiny a ny any amin'ny tanàna lehibe marina fa hoe any Eropa ohatra ny Paris ohatra raha vao ohatra ka mitombo ny roton'ny rivotra dia tonga dia mijanona ohatra ny tomobilina sasany betsaka ny ezaka atao tsy hampandeha intsony ny tomobilina mandeha amin'ny gazoaly iazahana apirisiana ny olona mba tsy handeha fiara manokana fa mandeha fiara fitateram-bahoaka izay zany zavatra mitranga any amin'ny toerana sasany ny ao Antananarivo noho ny tsy fisian'ilay monitorage noho ny tsy fisian'ilay fanaraha-maso dia samy manao izay danin'ny kibony rehetrarehetra ny setroka etsy sy eroa fiarakodia efa tranainy dia tranainy izay mandoto rivotra nefa mbola mandeha ihany faharoa manaraka an'izay ny resaka bois de rose tsy resaka ara ekonomika fotsiny fa resaka tontolo iainana mihitsy mandeha be ny tsena ny bois de rose tsy misy intsony ilay fanaraha-maso sy fanajana n'ilay fikapahana sy fanondranana izany dia manjary mbola nitamingana vetivety io ary ny farany dia resaka fitrandrahana ambongadina ny ataon'ireo olona sasasasany any Madagasikara izay mampiasa fitaovana goavana be amin'ny fitrandrahana ohatra hoe fitrandrahana volamena mikaoka amin'ny fotoana vitsy-monja an'ilay harena-kibon'ny tany hafa mantsy ilay hoe fitrandrahana artisanal na hoe ilay ataon'ny malagasy mahazatra hoe angady na tsikelikely eo fa ity anankiray ity tonga dia lavaka be malaky be mihitsy izany le fakana anazy dia izay ny zavatra anankitelo hoe raha ohatra tokoa ka tena heritreritra ny resaka izany resaka tontolo iainana amin'ity izao andro ny tany izao ny Madagasikara dia tokony ireo zavatra anankitelo ireo anisany ankoatra ny zavatra hafa anisany jerena manokana fa tsy manao resaka misavoana ambony vavahady fotsiny lasa ohatra ny fiatsaram-bela tsy fotsiny ilay izy hoe mba andro irasam-pirenena ho an'ny tany dia mba miresaka kely an'izany koa tsika dia hoy izay ako hoe mbola elaela ny 24 mbola afaka manarina raha ohatra mbola te hanarina fa raha tsy izany dia tadidin'ny olona ny zavatra tsy mety mitranga eto amin'ity firenena ity dia izay zany iny resaka iny fa dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny eno hatramin'ny farany sy nijery hatramin'ny farany mialatsiny hatrany amin'ilay satroka manome fotoananareo indray amin'ny manaraka dia mametraka velomantsika rehetra